hoan'ny Nosbetsika resaka fizahan-tany manomboka miainga ary karena sy ary mihatsara ny fari-piainan'ny mponina ao Nosbe ary saiky miala amin'ny fahasahiranana ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Azo lazaina fa mahazo vahana tokoa ity sehatra ity taorian'izay taona nampiato azy izay noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny Covid-19 noverina tsikelikely ireo mpizahan-tany avy any ivelany tonga ao Nosbe. Fanadihadiana miaraka amin'ny Volasoa Ravelson. Mpizahatany misy 570 no entin'ny sambo lehibe iray MS Europa 2 izay paquebot de croisière maritime no tonga tao Nosbe. Ity no sambo mpitondra mpizahatany voalohany tonga tao an-toerana nandritra sy taoriany ivalana aretsina Covid-19 sy 700 amin'ireo mpandeha no nidina tanety nitsidika ny ankatony Nosbe. Naneo ny hafaliany noho izany ireo rehetra misehatra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Tegna ravoravo no jiaby a Nosbe eto, ny guide, ny chauffeur, ny olo manana agence tegna maneho faharavogna zegny ireo amin'ny fandraisagna an'ireo touriste izay mandalo amintsika eto. Ka manomboka mibiagna zegny zao ny touriste, ny avion, ny sambo tegna feno zay ty Nosbe, presque l'hôtel jiaby feno izy io, tegna ravoravo. Nitondra angavao ny tontolon'ny fizahan-tany fa indrindra ihany koa ny tokantrano tsirairay ao Nosbe ny fahatongavan'ireo mpizahan-tany manomboka miainga ny ari-karena ary mihatsara ny fari-piainan'ny mponina. Tegna faly aloha, faly izay fa tonga ny sambo ary isorana koa ny nandraikitra rehetra isan-karazany matoa tonga eto ny sambo zay dia mekena dia fisorana lehibe zay tongotray ho an'ny mpitondra, ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka délégationna rehetra misahana amin'ny resaka sambo. Manana tombony lehibe zay ny avian'ny sambo hoe mba miasa daholo ny olona, mba misy vola miditra zany. Maro ny fandaminana tao mieloso mandritra amin'ny fandraisana toy izao ary sarotiny amin'izany ny mpitondra sy ny manam-pahefana fa indrindra ireo mpikarakara mba tsy azahoana fanakianana. Maro anefa ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany misy sy miasa eto Nosbe, ao ny ara-dalàna, ao ihany koa ny tsy ara-dalàna ka mila ray maso akaiky ka velotaraina izy ireo satria voailikilika teto amin'ny port Elville. Fanaovana stand ato anatin'ny port zay dia azahoanay fahalalana malalaka atizay. Fa nandroany kosa miteny za eto fa le agence lehibe zay nalafatra le sambo agnisany nagnilikiliky ny zonay mpandraraha madiniky zay agré par l'état ary nagnaja ny fepetra ny silamigny eto amin'ny fiscalité sy eto amin'ny assurance sy eto amin'ny port fa ny androany aloha misy zavatra tegna hoe ahitsikely zay mba mila toerana zay fahazonay matetiky ato agnatin'ny port ty satria ity port ty tsy mety tsy tokony monopolisegna amezagna zay ny toerana ny mpandraraha mba ahafanay mivarotra ny prestation touristiquenay satria zahay mahazo alalana avy amin'ny ministère ny tourisme mba hoe andray vahiny sy vatro zay ari-karenanay ato amin'ny fatry Nosbe. Mitodika aminao zay monsieur le ministre mba tianay ho azy ny toerananay zay fivarotanay le ari-karena tourisme zegny atizay. Diego sy Nosbe no nalovan'ity MS Europa 2 ity azo an'ity urbanisme miala eto Nosbe fa amin'ny volana novambra ho avy zao kosa dia andray sambo hafa miisa 3 indray Nosbe. Marina fa mandray sidina anatiny isan'andro sy sidina 12 avy any ivelany isan-kerinandro koa ny eto amin'ny serana mpiara-manidina resam-pirenena ny FASEN Nosbe.